aiza malena raha toka mahay mandy fazafalina hitanao rabwe zay manala fanolo magafy ararotina fona le move kakatitempis manawe kakatitempis manawe kakatitempis manawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Zomandray ary ty ny andro hoe tonga indray le fotoana izay fanomezantsika isaky ny zoma tahaka izao dia andray mpanakanto hafa indray tsika dia tsy izay mpanakantotsika izay fa DACOPS dia horaisitsika ampifaliana ihany koa ka dia miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana destination Malagasy. Ya miarabanao Madame Mirna dia miaraba koa ireo mpanaraka destination Malagasy atao amin'ny Record TV miaraba koa ireo technicien atao amin'ny Record TV koa. Ampatsiahanareo kely fotsiny aho hoe sao dia gaginareo satria hafa indray koa ny fomba fahitanareo azy rehefa mivantana tahaka izao tsy iza fa izy le hoe bokosy le manonga pretsy izay moa le hira eny DACOPS hidirantsika lalindalina bebe kokoa iny afaka fotoana foy fa zao DACOPS taiza ho aizy izay anaran'izay raha tsy diso dia tany amin'ny tarika hafa ianao no hita dia amin'izao fotoana izao nefa mitondra izay anarana tarika izay hoe DACOPS indray koa. Ya, ny tena anarako aloha dia copine tena anarako satria za vao teraka dia nitovy tamin'ny dadanay. Izay mihitsy zany ny fiantsoanao hoe ô copie sara copie le tany ambanivohitra tany. Ay le DACOPS iny zany surnom fotsiny. Surnom zany hoe fa ela ihany koa napetaka taminao izay anaran'izay sa ianao mihitsy nametraka an'izay sary zareo nametraka hoe DACOPS. Eny io zany le anarana DACOPS io trany hoe sangisangin'ireo bandika maniaraka taminanao baolina reny dia mifanovanovanarana igny dia lasa rikitra le izy dia izy koa zany somary tiako tian'le olona aminay koa eny tiany mpiarabelona rehetra angambany dia lasa niraketina anaty groupe le izy dia lasa izay koa nitondranao ny anaratarika zisika zao fa mahitanao eto dia kopakopa tanana aloha azy fa dia tena misy an'izay mpanakanto izay tena mitovy aminao kama be ihany koa dia tsy izay fa linos misy ifandraisana ve nareo sa copie araka ny le niteneninao izay koa sorany kely aloha ny solomasony hoe misy ve sa tsisy ay charme mare zao ino mahavaly azy ve eny iny teny zany le hoe fitovizana amin'ny linos hoe mitovy ve za sa tsy mitovy fa zata hoe nalaiko foana le nete afantaran'ny public anazy hoe mitovy amin'ny linos ve za sa tsy mitovy. Tsisy le familial aloha zany fa pralaminy mozika na ny fiheviana koa raha samihafa raha tsy diso moa za aveza moa ry DACOPS manokana za aloha avy any Nosvarika faritana Fianaratsoa ekehary toizantsika izay resadresaka izay mbola ho lava ny tantara vao manomboka amin'ny fiarahantsika fa tsara ihany koa DACOPS hoe raha omentsika mozika ihany koa ireo any tokantrano mijery antsika amin'izao fotoana izao ahafahanjareo misotro rano ihany koa na maka toerana tsara koa mba hijerena an'izany ohatra ny ahoana zany bokosy manonga prix zany raikitra mba ho azy. Dia mitohy ny fiarahantsika eto amin'ny fandaharana destination Malagasy vao manomboka vao iny ny hira natolotra menada tetika dia tsy iza moa ny mpanakanto miaraka amintsika fa DACOPS izay ny anarany tarika izay copine fiantso azy tambola fahakely dia rehefa taty aoriana dia napetaka izay anaran'izay hoe DACOPS tamin'ny taona firy ny tena nanomboka izany hoe tarika DACOPS izany. Le tarika DACOPS zany nanomboka tamin'ny tamin'ity taona ty zany tamin'ity taona ty nanomboka le groupe DACOPS inona ho ana tonga an'le izy hoe anangana an'io tarika io nareo raha toka hoe efa tany amina tarika hafa nahitananao tamin'izany fotoana zany. Le natonga nanokana ny tarika io zany nisy prala taminao niara-nihira tamiko dia
cousin anankiray zay izy zany fampizarazara be bôsy aray avy any fianarany so bôsy de aray any soavina de zambo zany de la ty de nanomboka ty zany tsarana ny hira de zany nanokana nitarika ty de zareo manokana nitarika afa koa fa tsisy hoe ady tsisy hoe tsy mifanaraka tsisy resaka an'izany de natao ahoana le bôsy raha sotro iny le bôsy lo za anisan'ny mbola ibôsy sady mbola tena ao anaty mifatana rahana tsara mihitsy a eny ary mba tantarao anay hoe fiainan'ny DACOPS tamin'ny fonony tambola kely efa tsikaritrandreo ray aman-dreny ve ny manodidina ve ny araka monina taminao ve hoe efa tia mihira ianao mba tantarao anay sa ianao le mikapikapoka vilany ao an-trano raha tsy diso koa dia ianao ihany koa anisan'ireo olona le hoe tia mandihy izay dommage moa zany fa somary teritery ny eto amintsika fa raha tsy izany nampandihy teto koa DACOPS mba tantarao anay izay tantaram-piainana kely izay dia nanomboako le nihirahira aloha tamin'ny vola fakely dia mamorona hira anatina tanora amin'ny kristianina reny arisiko favaka be nanomboka tamin'ireny efa namoromoronkira zany hoe chorale hira za sy de hoe nandalina resaka chorale fa nagnaranaraka tegny fotsiny zany nanomboka teo za nihirahira dia misy bandy akamako anankiray zay koa mbola ampiaram-bôsy tamananjary zay tamin'izay dia izy nihirahira dia izy manoratra hira dia za mijery fotsiny hoe ahoana moa reny fomba fihirahana reny ohatrohatran'izao tena sarotra hoa raha ty raha zao no izy mora foana io zareo mora foana aveo dia nanomboka teo dia niakatra tamin'iny zany le inspiraka ana dia mba nanaonao nanoratra rapirapy reny aloha nandognavako ny hirahira reny dia tsoratako moa izy ty mbola tsy nandeha satria sista fanalana azy fotsiny le zasy dia hoe atao hoe asa le izy professionnel dia nanomboka teo amin'izay raha tsy diso zany hoe tany nosy vavaka moa izy teo tany nosy varika plutôt tany nosy varika no niakatra taty Antananarivo no ny mozika ny akaranao taty sa hoe mbola tao anatin'izay hoe fanohizana ny fianaran'izay iny le izy lo lafiny la mozika aloha ny akarako taty nanahoana teo anivon'ny ray aman-dreny nanaiky very zareo hoe mozika no akaranao aty tany lavitra aty ika nanaiky aloha zareo satria raha sy nanaiky zareo noko fa sy lasa taty yes sodrany zareo hoe tongava ny avindrindra faly zany zareo zao mahita ny zanany miseho erisery eny ary toizatsika ihany zay resadresaka zay ary idirako bebe kokoa le resaka teo iny DACOPS satria matetika ihany koa ny mpanankanto rehefa any lavitra any miakatra ty andrenivohitra dia somary mbola migalera kely aloha hoe ahoana ny fidirana studio ahoana ny amoana ny tir ty ahoana ny manager ahoana ny producteur fa rehefa aveo zay vao toizatsika fa anaraka mozika indray aloha tsika mahasana ny tontolo-piainanao Orange dia mitohy hatrany resadresakitsika hidirako amin'izay le fanontaniana teo le resakitsika teo DACOPS niakatra taty andrenivohitra ianao niakatra taty Antananarivo efa nisy ve avy tany ny manager mitondranao teto sa dia nao volonté anao irery hoe andeha hiakatra ny Antananarivo hiditra bebe milalindalina bebe kokoa anatin'ity mozika ity ya tena marina zany efa nisy manager nitondrana avany satria izy taty le managerako nianatra jusqu'à navitany fianarana zany izy zany efa malalany hoe aty dirana dia izy manotarika dia nandeha ngamba zay koa le managerako fianakaviana raiky anay tegna marina raha ifasana raha tany razanako hidirantsika ny gadona izay ataon'ny DACOPS manokana araka ny teneninao teo dia hoe nosy varika faritany fianaratsoa nefa ny matetika hahenoko haitsio raha diso hahenoko ny fomba firanao anatiny ao dia
tsy dia henoko loatra izay hoe fomba fiteny avy any aminareo izay fa maheno fomba fiteny hafa iza ny mamorona ohatra ny ahoana no safidianina an'izay hoe ato ny miditra raha eo amin'izay hoe tononkira sy ny feokira izay ia dia amin'ny famoronan-kira zany za ihany mamorona anazy dia isorako manokana koa ireo mpanampinampy sasany Tavaly Tricor Monsieur Manarina koa dia amin'ilay fomba fiteny zany fiteny aminay agny tsy hoe ratsy za tsy manao kory hoe ratsy fa le fiteny paritra moa zany samy managna anazy fa ohatrany hoe mikisa mikama le izy hoe manina le izy mikisa mika le hoe mika ohatrohatran'izay mika be niany dia zana zany hoe ohatrohatran'izao za koa hoe mba ho azon'ny olona rehetra mba ho azon'ny olona rehetra le izy fa raha fiteny aminay agny moa hoe tonga dia tao hoe hira tsarotsarotra ihany aloha ny andresan'ny olona anazy ity satria tamin'iza voalohany tonga taty misy olona resahako reny tsisy azon'zare raha resako fa mezan'zare fotsiny le mahatsiaro an'izay olona ray izay avy miteny an'izay anao fa dia kopakopa tanana ho anazy akamabe ao aminay ao ihany koa ekipa matanjaka mihitsy dia tsisy azon'zareo dia ahoana ny fomba hoe nidiranao tao anatin'izay ianao zany niezaka ny nianatra ny fomba fiteny eto avotanana sa ahoana ia za tsy dia hoe nianatra fa miaraka amin'ireny danseur danseuse sy ireo miaraka amin'ilay danseur danseuse lasa ohatrany hoe mahayay automatique eny zany le amin'ny fomba fiteny dia ahoana ry DACOPS ny teo amin'ilay hoe ianao mihitsy mamorona dia amin'ny teny hafa nefa ianao fa zatra hoe teny hafa ihany koa ny fomba fiteninao za zany nisy fotoana zany nanao vakansy tany Ambatondrazaka dia tany koa za ohatrohatran'le niteneniko teo ihany hoe tsy hain'olona le fiteny dia miezaka manova sikelikely dia nisy fotoana koa za tany Tamatavy tany dia miezaka manaonao fiteny tany dia lasa maramoramo fitenina ntavaritra sikelikely dia ohatrohatran'izany zany nengako namoronako an'le hira hoe zay fiteny ramoramby anatiny ao dia ataotao ihany fa dia mahavoaferesaka fitenina ntavaratra aloha zany tena marina fa na dia zany aza rehefa vita izay hoe feo sy ny tononkira izay soratanao izay dia asehoanao olona ihany hoe ahoana ty mety ve ty ry zalahy sa ohatra ny ahoana indray eo amin'izay hoe fomba fanaonareo manokana ao aminatin'ny tarika DACOPS ao amin'ny lafiny famorona an'izay tena marina aloha ny le amin'le hira foroniko dia zisy manazera ihany mirectifie anazy hoe ahoana ty mety ve le sa tsy mety fa izy koa mako anisan'ny manoro hoe zao système mamorona an'le hira zao système mamorona an'le hira dia ohatrohatran'izay zany le hira dia izy koa zany misy fotoana le any amin'ny studio hoe manao prise vocale reny dia misy rectifien'olona ihany tsasasany zao sy mety amin'ny le hira zany hoe miezaka mahasara anazy zany hoe zao mampahasara anazy dia zana hoe zay ok ary hidirantsika izay resaka izay ihany avy eo mahakasika ny mozika ny DACOPS eo ihany koa ny hoe tena base na ny hoe thème izay hoe mozika ataonareo izay fa zao indray aloha tsika dia anaraka an'ireto sanganasan'ny mpanakanto hafa ireto. Dia ireny ny sanganasana mpanakanto hafa ireny rahantsika eo ihany koa ny sanganasana mpanakanto hafa manaraka fa dia tohizantsika hatrany izay resadresaka izay rahantsika amin'ny DACOPS izay. Ao tsara ve DACOPS? Mbola tena ao tsara. Mbola tena ao tsara? Mbola tsy mivilivily fa tena mbola mahitsy tsara? Mbola. Ok ary mahita anao zao i DACOPS dia mahita ny zareo tonga dia le any Afrika be marina hoe tsika dia ao anatin'izay hoe continent Afrika izay fa tiako tenena hoe le lokanao manokana ve le fomba fiaingo hoe noho ny fitiavanao ny mozika any ve no mahatonga anao miaingo tahaka izao sa misy antony manokana indray? Manokory moa koa. Ay geste ty zalahy geste ty. Andiny tena marina zany dia eny
gasy za zany tena mara gasy mitovy amintsika rehetra ihany fa tiako zany hoe mbo hoe hiavaka maro le mpanakanto hafa zany hoe miresaka hoe lamody sy ny tariny tsy haiko di am'le hoe resaka pôziko iny zany resaka lamba di presque zany zay mijery amin'ny internet foana hoe zao ndraiky lamba tokony mety aminao zao lamba mety aminao di za natao le izy ary koa le efa nyteneniko teo hoe le am'le hoe te hiavaka amin'ny mpanakanto hafa zany miresaka hoe fitafy hoe mahay amin'ny Madagascar anazy zany Dakopy aby ny olo maro le volo ohatra mahita eto fotoana elaela any nanaovana an'izy io le ahodikodina kely tsirairay eny io loha tsy de ela enao mihitsy ny manao azy sa misy assistante ary ny santeziko reny presque manao an'le izy tsara karakara kosa kenareo fa le fomba fitafy tena hoe zairina mihitsy hoe maka am'izay hoe ao anatin'ny internet dia alaina hoe atao copie hoe tahaka an'izao ny akoatra amin'izay eo ny fomba fitafy eo ny volo araka ny teneny DACOPS inona koa no entinao hoe ampiavaka anao amina mpanakanto maro hafa raha toa ka hoe handresy lahatra n'ireo mpijery ianao hoe tsara ny mozika ataonao eny le hoentiko andresena ny mpankafy DACOPS zany di voalohany aloha miresaka hoe fitafy di voalohany koa miresaka firana za zany tsy de hoe tsy de hoe mahamira zany fa eo ihany zany amin'ny rehetra sady tsy ambony tsy ambany fa eo zany nefa n'izay eo zay tsy maintsy hoe mila mandeha lavidavitra kokoa eny tsika moa zany am'izao anisan'ny rosy fa tsy memotra di tsy maintsy hoe fanirina zany hiakatrakatra fa tsy hidinkidina ina ho ana resy lahatra ny DACOPS hoe hiditra lalindala bebe kokoa anatin'ity mozika ty hoe hiditra tena atao hoe carrière mihitsy izy ty dirana tena hoe atao matianina mihitsy fa tsy araka le teneninao teo aloha teo hoe mbola le mirahira tsotra fotsiny reny eny tena marina tsy mahary akako tantara kely le tsy manina fa zay mihitsy ny ataontsika eto tamin'ny fianakavianany mamanay zany nisy reny mpanao cordon masa ino ma le fomba fiteny cordon sa ohatrohatran'ny cordon reny dia nisy anadahany mamanay koa nandihy tambony tady dia za zany anisan'ny tondra taletan'zareo fa reo zany efa maty daholo reny dia za zany ohatrany hoe ohatrany ino ma zany ohatrany hoe araha zany zany tegna marina dia za anisan'ny tondra ino ma zany tondra hoe tianao mbola tohizana ihany koa zany zay hoe zavatra efa mipetraka teo aminareo fianakaviana zay hoe ny fianakaviana sasany efa manana an'izao hoe tia ny asa ataony tia ny ahitana anazy dia te hiseho amin'ny alalan'izay ihany koa DACOPS sa hoe ahoana eo ohatrohatran'izay ihany aloha le izy satria zareo efa nanana ny taleta io zany dia za zany mitondra ao amin'ny publika rehetra ty eran'ny Madagascar hoe iny koa le taranako zareo fa anao mpanakanto koa iny raika iny dia ohatrohatran'izay zany le tantaran'isy zany hoe te hipetraka trano ianao ary teo aneo trano hoe mavita zavatra ihany koa zany DACOPS zany raha toka hoe fa noentin'ireo fianakaviana teo aloha hoe ny talentan'izy ireo zay akoatran'izay DACOPS marina fa hoe tamin'ity taona 2024 ty ianao nanomboka hoe nitantaratra nandeha hoe groupe rery amin'izay raha tsy diso efatra eo zay niranao vita clip pela dia tsenao dia eo ihany koa le bogosy manonga prix dia ino moa ny anankiray zay dessert zay ny mivoaka farany raha tsy diso ny eo amin'ny thème
nareo manokana ve fa mijery miétudie manokana hoe zao ny ataontsika thème inona tonga an'le hoe ohatra zao resantsika hoe bogos aloaloha eny resantsika rehefa any amin'ny faraparany any mihitsy ohatra ny le desera zao inona no natonga an'izay resaka izay mba hazava ho anay hoe inona no tena fandehan'io hira io desera iny zany le hoe nisy adin'ireo mpivady le resaka tsipatsipa de ozy zany ozy le lehilahy hoe tamin'ny izy mivady ny ady hoe enao ihany prioritaire fa iny ene zista fanamitsakafo fotsiny hoe ohatrohatran'izay ny koa desera iny mamafa za mankalagin'izany karakaran'izany marina mafy ry DACOPS raha zany tenenao zany hoe miditra ao an-tokantranontsika eo ianao dia hiteny hoe orimirina iny ange desera fotsiny marina mafy ny lapoaly tsy hetsika amin'izany efa tsy lasa tsony a ka le izy eny mety amin'izay fotoan'izay mety hoe mety andohalika anao mety efa ianao koa zany manana ny hoe fomam-behivavy anao dia ohatra hoe mahita anazy le mendohalika ohatran'izay fotsiny dia fa iny desera iny mamafa za kane marina hitany DACOPS mahatonga na antany an'iny resaka iny manko dia zao rehefa narahako tsara le hira dia tokony tsy hoe eny zay mihitsy moa zany no tena izy hoe mipetraka foana hoe ny mpanakanto dia atao hoe ampanabe amin'ny alalan'izay hoe sanganasa izay fampizaranareo aminay izay dia nahita n'iny desera iny dia eo ameritreritra hoe ohatra mampirisika indray nge DACOPS zany hoe zany afaka miodikodina ny ivelany any fa rehefa tratra dia efa mahay mamaly hoe desera fotsiny ane iny maman fa ianao no tena tsy haiko inona plat zany rehefa misy ny desera ny ambadika any dia hoy aho hoe rehefa nareo lehilahy zany manao ny ataonareo any ivelany any bon tsy maninona fa eny ekena fa desera nge reny fa rehefa izahay vehivavy dia tsy haiko hoe ohatry ny ahoana indray izay sa moka hira makasika an'izay ihany koa DACOPS afaka fotoana fohy dia mba mibalanse tsara le izy amin'izay mibalance tsara le izy amin'izay fotoan'izay eny efa misy any aloha le hoe makasikasika an'le resahanao zay fa mety tsy lazaiko eto hoe amin'ny karan'izao izy miboaka na ohatran'izay fa mbola anisan'ny mety hita anazy mihitsy avadiko indray ary izay fanontaniako izay DACOPS marobe nareo mpanakanto amin'izao fotoan'izao ary matetika izay foana ny fanamariana izay azo tatoato indrindra moa ho an'ny tena manolotra an'ity fandaharan'ity dia aty amin'ny tena avokoa ny tsy ny rehetra fa tsy maninona fa efa nidiranyity dia zakaina ohatra nareo ihany izy io tiako tongavana hoe ahoana ny amaliny DACOPS an'izay hoe ny mpanakanto rehetra amin'izao fotoan'izao lasa tsy mitana an'izay fototra izay tsony hoe hoentina be le hira atao fa lasa hoe inona indray ny lamody eny amin'ny fiarahamonina eny izao alao ary ty amorona antsika hira aiza ho aiza ny DACOPS manokana raha toka DACOPS mbola hijoro hoe any mozika ny DACOPS dia manabe ia ny amin'ny fanabeazana amin'ny lafiny hoe ara-lamozika zany eny mpanakanto koa moa dia fa tsy fantatra sony nisany amin'izao hoe ohatran'izao dia presque koa zany le tema mitovitovy daholo ka zay indrindra le raha tenenina agnatiny zany hoe misy samby hafa fotsiny hoe ohatrohatran'izao eny le tena izy aminazy aloha ny raha ny fitondrako lamozika dia ara-pitiavana le izy miampy azy ny ampiasany dia ny sasasasany koa mbola isany hoe ara-piainana satria presque le aminay hoe mpanakanto dia ny zavatra hitahitany maso eny foana zany presque etidienay mpanakanto rehetra hoe zao ny henako zao ndray zavatra hitako tary zao ndray zavatra hitako tasy le desera nga ny henany DACOPS le desera zany tsy dia hoe ny henako le izy fa tsy dia hoe ny henana ihany zany non saika non tsy ny henako le izy fa hitahitako am'le misy manko reny mpivady reny dao mitsaro-piaro be sasany ohatrohatran'izay dia presque koa zany raha ohatra hoe nivadinao erovanao mafy be dia vao meka mandrisika an'le lamanao ditra sasasasa zany aloha zavatra hitako aloha hoe arakaraka ny getsagetsaina anazy zany vao may izy ok ary zay ny makasika an'iny fanazavana makasika an'iny desera iny izy desera moa zany dia irany DACOPS zay ny mivoaka faraparany raha tsy diso fa ho hitantsika miandalana eto amin'ny destination malagasy ihany koa zay fa zao indray tsika dia anaraka tantaram-piainana hafa zay hoentiny reto mpanakanto hafa ireto
dia reny izy reny mitoy hatrany resadresaka efa vitantsika izay mahakasika ny resaka desera iny DACOPS satria tsy maintsy nazavainao moa araka an'izay fanazavana noentinao teto izay satria efa nahitantsika fanamariana ihany koa mahakasika n'iny mozika anao iny hiditra amin'ilay hoe bogosité manonga prix indray tsika azavao aminay hoe ohatry ny ahoana indray fandehan'ity mozika ty ia iny BG manonga prix manko zareo amizao di bokosy manonga prix zany angalako oatra kely foana zany hoe amin'ireny memesa zary mamasosy reny di raha ohatra zany ohatra nao bogosy di presque enao bogosy iny santaze nazy amiresaka hoe izy zany bogosy di nasy miakatraka ty di tsy miara matory amin'iny ohatrohatran'izay zany le bogosy manonga prix dia misy koa ny hoe ino ma izao iny le resaka hoe lasa lamody le vilombevavy misy an'izay koa mety iny mety sy napetraka taminaly fantany hoe le vilombevavy di angalako kely foana zany any agnazavako anazy bebe koko di indray zany di hoe ivilomby avy enao kosa zany raha ohatra enao lehilahy enao nefa na di hoe vady le vadinao raha afaka nytokantranonao sy tokony hoe enao lehilahy di ivelombevavy mampimebengy mahita an'izany hoe enao lehilahy di ivelombevavy zany asa ohatra hoe ambanimbani'le vehivavy enao ve taony tsisy dikany misy koa izy bogosiko efa na di bogosiko raha tsy atao anao tsy zay zany tena hoe foto-kevitra zay hoe idiranao atolotra ao an'ny mpijery mampanaraka anao anatin'iny hoe bogosy manonga prix iny hoe le izy zany tsy vitan'le hoe bogosy dia mila mirehare anao am'izay maha bogosy anao zay fa apetraka ao foana zany hoe na dia lehilahy renao dia tokony mitady vola hoe tsy hoe na dia lehilahy fa enao lehilahy mihitsy ny tokony loha mpianakaviana zany eo amin'ny tokantrano zay ny tianao hatongavanao anatin'ity mozika ty soa ihany fa enao lehilahy no niteny an'izay ary soa ihany koa ve enao mpanakanto lehilahy no nitondra an'izay fanazavana izay sy nitondra an'izay amin'io mozika ataonao io fa dia eo amin'ny fotoana famoronana ohatry ny ahoana mety elaela ve DACOPS manokana rehefa mamorikira sa tena hoe maka fotoana manokana mihitsy sa rehefa le mandehandeha eny dia mahita dia ataoko hira indray zao jiady amin'ny famoronakira zany sy ny hoe le akanan'le temo le amin'le hira foronina dia amin'izah mandeha mivoyage tsy mipetraka rery ao an-trano iny di le famoronako hira koa tsy dia hoe ela be fa arakaraka an'le tema eo dia arakaraka an'le tema iny zany ao engan'le inspiraka hoe zao amoronana an'ity zao mboarina an'ity zao mboarina an'ity dia vita ihany le izy arakaraka an'le inspiration zany mahela anazy hoe ela be ty na hoe malaky be dia vita le izy zany hoe ny zavatra hitanao manodidina eo ihany koa dia iny miainga amin'iny ihany koa nisy tomanao an'izay raha ohatra indray hoe resaka gadontsika inona ny gadona tena hoe manavahana an'izany hoe nareo avy eo amin'ny DACOPS manokan'izany dia izy no gadona any hoe ny tiako zany tana ny tenena manoka gadona afrobeat décalé afrobeat dia décalé le manonga prix io zao inona ny gadona io tsy mahary décalé zay izy décalé zay izy efa nisy fanamariana ihany noentin'ireo hoe mpijery noentin'ireo hoe mpanaraka ny DACOPS manokana apetraka aminao amin'izay ty fanontaniana ty hoe nanahoana nandraisanao an'izay hoe ohatra tsy hoe ohatra moa zany fa hoe niseho amin'ny fahitalavitra amin'izay DACOPS raha raisitsika ny voalohany indrindra hoe ato amin'ny record eto amin'ny fandaharana destination malagasy ohatry ny ahoana ny fomba fiteny manodidina anao ohatry ny ahoana ny andraisan'le olona hoe io ianao fa mihira hitan'zareo amin'izay iny raha mikarity misy anay ao zany dia za ma zany ao an-trano mitovy amin'olona rehetra fa tsy dia hoe bezesta be
hoe lasa miavonavona za aloha tsy manao an'izany fa mitovy amin'olona rehetra une fois za miboaka vao magnatao lamba hoe tsaratsara ohatran'izay dia eo manodidina zany presque aloha manodidididina anay eo mahafantatra anazy fa izy koa zay mandeha miboaka hoe ndeha mongy studio na hoe ndeha tahajavatra any Behoririka ka dia vao mandeha milalana iny ma dia efa ataon'olo hoe DACOPS vao mivoaka zao le clipny Bogosy Manonga Prix dia besaka milaza iran'ny DACOPS voavoana hoe Bogosy Manonga Prix zany va ozy zareo dia misy an'izany koa moa anareo koa tsy magnaraka télé ozy zareko raha mba misy ara malahoala amin'iny lalana iny hoe mba managna télé mi moa anareo an-trano ano ohatrohatran'izay ataon'jareo sasany dia za ma juste zareo DACOPS dia juste tsiky foana za dia mandeha ary efa nahazo teny marary ve hoe somary natafotohana anao na ny commentaire io na ny commentaire ataon'ny olona io na hoe eny an-dalana eny efa nahazo an'izay fa niaina an'izay ve DACOPS manokana eny dia ohatry ny ahoana ny andresenao an'izay ohatry ny ahoana ny ataonao rehefa hoe tonga izay rehefa niseho taminao izay izy aloha efa misy any fa misy kelikely any eny nitsofina fa io zany zavatra sekana lako amam-panakanto koa zany dia besaka hoe ohatran'izao dia rasy lahy DACOPS iny ohatran'izay sady iny sy lasa lavitra koa iny zakainy sasany any ary ambany volo aminay any zao misy miteny hoe clipny DACOPS iny ka 1,5 million fogna mahavita an'ity ohatratra nefa zany sasany mila fianakavina ihany fa iny resaka zaloha zany tsy misy am'resaka hoe mampanakanto zegny nefa n'izay koa tsy tokony atao ampiemtra dia efa tsy akana lako zany zany hoe tsy miteny ianao rehefa misy no miteny an'izay sa ohatry ny ahoana ny fomba malinao an'zareo sa tsy miteny fotsiny dia vita za aloha tsy miteny fa tsisy tamiheny fotsiny dia sikiko foana zany na fianaka eny ary anisan'ny tena hoe fietsika mety zay DACOPS rehefa misy le manaratsy misy le manakihana zany moa zany tsy maintsy misy foana rehefa hoe monde na misy anareo tahaka izao fa dia izay le hoe araka nirany rahavavy iray izay hoe izay mangina volamena nefa nizaho koa midika hoe matoky hoe ianao misy manakihana misy manaraka zany ny zavatra ataonao dia misy ihany koa nefa nilesinao hoe tokony raisina ihany koa hoe matoky ny olona miteny an'izao hoe izao dia sao dia tokony misy azo raisina ihany zany hoentina hanovainana hoe hanatsarana an'ilay mozika ataonao tsy izay eny ary anaraka sanganasana mpanakanto hafandrayntsika dia miverina eo tsika hiaraka amin'ny DACOPS efa mamaraparantsika amin'izao fotoan'izao ary hoe zahantsika mihitsy amin'ity androany ity afantarantsika an'izany hoe iza marina moa zany DACOPS zany efa noentiny teo hoe ahoana ny atombohany efa noentiny teo ihany koa hoe inona ny tena gadina anisany hoe manavahana azy ary mampiavaka azy ihany koa raha samy mpanakanto marobe eto Madagascar zao DACOPS taona 2024 tsika tamin'ity taon'ity ihany koa ianao vao nanomboka hoe tao anatin'izay hoe resaka mozika izay inona ny tanjony mbola hoe hoezahanareo ao anatin'ny tarika amin'izao fotoan'izao iny ny tanjony aloha hatreto dia ho lasa mpanakanto reharehan'i Madagascar ho reharehantsika koa hitovy amin'ireo zokizoky efa lasa taloha eo alohako ohatran'izay zay ny anisan'ny tanjony izay ny fandaharam-potoana sao dia efa misy ny aina akaikikaiky any sa mbola ao anatin'ilay tena hoe mampafantatra ny DACOPS mihitsy DACOPS amin'izao fotoan'izao ny fandaharam-potoana aloha ny zany mbola tsy dia misy loatra anisany hoe manajeriko zany miezaka hoe mampafantatra ao publika eran'i Madagascar hoe io le DACOPS araka ny teneninao zay moa hoe efa misy manager ianao dia raha tsy diso koa fa laharana taribe hitantaratra eo amin'ny clipnao ihany koa ny ahitana an'izay hoe laharana azahoana ny manager zay tsy izay raha toa ka hoe misy ny olona maniry ny te hiara-iasa aminareo ihany koa
Matetika ihany koa rehefa hoe ao anatina tontolona mozika tahaka izao dia misy ny faniriana tsy haiko any DACOPS manokana hoe iza zao mba mpanakanto malagasy malagasy ny resaka hoe ao anatin'izay nofinofiny DACOPS izay taloha tany fa zao moa ianao fa tafiditra ao anatin'ilay mpanakanto hoe mba tianao hoe indray andro any hoe hiarahira aminy ianao na lahy io na vavy tsy haiko na misy ve zay iny mety ho isy lo afaka ano any fa hatreto aloha mbola nisan'ny mety hita le izy hoe iza zay mpanakanto iresako anao fitsirena iza iny maromaro ihany manko malaza anisan'ny mbola mety hita aloha hatreto hoe iza na iza fa mety ho isany farafara raha ohatra indray hoe raisitsika hoe mozika ny mpanakanto hafa tsy maninana hiteny mpanakanto vahiny ianao gadona ohatra ny ahoana ny tena fiainao hoe andavanandro amin'le gadona fiainako andavanandro afrobeat coupé décalé zany hoe le mozika le ataonao amin'izao ihany koa zany anisan'ny tena hoe milona ao anatin'izay ihany koa ianao misy koa reny zokozokolovy ok ary akoatran'izay i DACOPS manokana ve efa neritreritra ihany hoe tamin'izany tany aloha tany hoe amin'ny taona 2019 fa tsy maintsy mavita clip ana ray ohatra efa nanana an'izay eritreritra izay ve iny eritreritra izay aloha tsy dia tao anatiko le izy niainga ma zay zany niainga hoe nandeha taty zany hoe tonga taty dia niditra studio dia hoe fotoana zany somary njekenjehana ihany tamin'iny zany namoanan'le hoe clip voalohany iny mety besaka aloha milaza fa amin'le clip voalohany any le hira mety hoe sarasara ihany fa da tsy mary tsaratsara kenatra zay any ina le clip voalohany io raha tsy diso pela ipela mety hitahitany maro be any somary tsaratsara kenatra zay fa sy nanomboka tateorina zany miala sikelikely miala sikelikely ina ny tena manasarotra anao anatin'izay hoe manao an'izay clip zay manasarotra anazy tamin'ny voalohany moa zany eny tsy haiko na mbola misy zany amin'izao fotoana izao fa io ohatra ny fiainana rehetrarehetra ihany koa io na ny tena ihany koa ary manolotra ny fandarana mety tamin'ny voalohany somary misatrisatra fa rehefa mandeha fotoana arakaraka ny finiavana sy fitiavanao azy dia mitombo hatrany izay fahaizanao sy fitiavanao azy zay dia raha ny DACOPS manokana ina ny manahirana anao anatin'izay hoe fanaovana clip zay araka ny teneninao teo hoe raha taloha ianao somary sarikenaitra dia amin'izao fotoana izao ianao fa tsy izay intsony ny akako an'izay zany le hoe tamin'ny zananao clip voalohany le izy koa zany hoe vaovao amina le hoe jeren'le caméra anao clip ohatrohatran'izao le gestanao rehefa anao clip ohatrohatran'izany zany ataoko moral koa vao mijery iny caméra iny dia ohatrany hoe adimo zany le zavatra tokony ataoko zao ny tokony ataoko tamin'ny anao le zavatra tokony ataoko tsy mijery caméra nefa fa zavatra fa ndeha jery avao koa misy koa zany hoe amin'ireny manao clip hoe ny sasany miteny hoe caméra jereny dia ohatrany tsy haiko hoe aza ry tena jerevako aminay dia zavatra ataoko ve sa iny ohatrohatran'izany angako tamin'ny voalohany dia tsy mary tanan'olona hoe menamenatra za tamin'ny voalohany fa sy tateorina zany mienga le inspiraka dia fa iny metimety any angamba le fahitan'olona anazy ka zay foana hoa io ohatr'izay foana ny fiainana akoatran'izay eto mahitanao tena hoe ao anatin'izay hoe loko marevaka izay i DACOPS manokana ve sa ny androany sy ny any amin'ilay clip ny efa hitanay ihany ao anatin'izay hoe loko marevaka izay ny tena nisan'ny ankafizinao sa hoe ato anatin'ity resaka mozika ity dia apetraka koa izay loko marevaka izay ia amin'ny resaka fomba fitafy zany dia ny fomba fitafy io zany tsy hoe le loko marevaka fa hoe tiako fa na rehefa tiako dia anaovako le izy satria metimety aminah hoe zao mabogosy tena zao DACOPS anahy dia ohatrohatran'izany anaovako loko marevaka hoe marevaka koa ny lokony lamban'ny mpanakanto raiky iny na hoe lamban'ny DACOPS koa ohatrany lamba marevadrevaka daholo fa mba tiako zany le izy dia anaovako
Ok rehefa fantatritsika izay ny loko, ny gadona, ny rythme ary eo ihany koa izay hoe ny zavatra mbola miandry antsika amin'ny fankafizantsika sy ny fanarahantsika ny DACOPS manokana raha zareo avy eo amin'ny tarika. Fa aty aloha misy mozika mpanakanto hafa dia avy eo antsika tena miditra amin'izay hoe inona izay sanganasa omeny reto mpanakanto reto ho antsika. Dia tonga amin'izay telefotoana izay anarahantsika an'izay resaka manonga prix bogosy manonga prix efa noentiny DACOPS atao ihany koa ny fanazavana mahakasika azy fa te fantatra izay DACOPS hoe mba tantaraoanay hoe ohatry ny ahoana ny fomba ny tournénareo an'ity hira ity. Inona ny zavatra niseho, inona ny zavatra mampimera ohatra hoe nisy ny mampime mba tianay ho fantatra ihany koa. Mba tantaraoanay hoe ohatry ny ahoana rehefa nanao an'ity tournage n'ity hira ity nareo. Zavatra tena nampimenta anatin'ny bogosy manonga prix zany dia amin'ny voalohany aloha amin'ny le bandy le noroana mitsy mary magnino masina ianareo ihany mety hoe manaraka an'le izy ianareo dia hitanareo le masina le bandy ohatrany hoe tsy mary teo any sa fa tsara manga mety hoe sary malezy dia tamin'ny farany koa le bandy sady tsy nahazo andraika fa samy niarany ingabo le vehivavy dia niala maina le lehilahy lasa nangaso asoloha tsy haiko hoe niasa saina sa rehefa le mitady figurante tahaka ireny dia nareo no misafidy sa misy olona ihany koa tena anisany efa maniry mihitsy mba teo anatin'ny clipny DACOPS manokana. Iny satria maro be manko izao ny olona maniry an'izay ihany koa. Ariefo be aloha efa maromaro ihany miresaka. Hatreto izay mbola hoe zay zany mitady an'izy hoe ohatraohatran'izao. Nandritry ny firy andro teo nanaovana an'ity tournage ity sa ray andro ihany dia vita? Izy aloha tena marina tanatin'ny 5 andro no nanaovany anazy. 5 andro? Mora ve DACOPS ny manao mpanakanto sasarotra raha ho anao manokana? Eny amin'ny lafiny mamora anazy zany dia le izy efa atao mipetraka aminaly izy dia amin'ny lafiny mahasarotra anazy koa dia hoe amoahana ny vokatra hoe tsara dia tsy maintsy misy kritika ao anatiny hoe ohatran'izao mety ohatran'izao tsy mety dia iny zany hiezaka lesy mety iny hiezaka atao mety dia za zany mahasarotra anazy. Eny ary anaraka an'ity mozika ity amin'izay tsika DACOPS mety efa miandry ihany koa ny maro hoe aiza ihany ny bogosy manonga prix ka dia eto ianao mihitsy ny hanolotra anazy ho an'ireo mpijery antsika. Ia io ary le hira atolotra ho anareo mpankafy destination malagasy na hoe ireo mpanaraka destination malagasy atolotrako ho anareo hirako baiser manonga prix na hoe bogosy manonga prix le izy dia mankafiza finaritra amin'le izy fa atolotrako ho anareo. Avy hatrany ara dia hoarantsika izay mozika hoentiny DACOPS amintsika izay. La
baka amin'ny sôze manova briko fa bokose maniry mba teo anjare asa maloto zegny raha tsy fiafaragna aiko vola fitady fakaza manao tofona dre lalany samihafe fa vola io araiky sisy mitady aze mba teo anjara fa zegny fiketrika ndraikindrô tafe fanao ko sisy kamary ataondrô fa mafa lasa lamode lela mirode abandra mbaka amle sôze mira vola malaky lasa lamode lela mirode abandra mbaka amle sôze mira vola malaky lasa lamode lela mirode abandra mbaka amle sôze lasa lamode lela mirode abandra mbaka amle sôze vola boka amin'ny ngovonazy izy masaky mipoera izindrô mikomande satria vola io ninazy zaka jiaby mandeha ho azy anaoko valera sy mahafozy dépense come si vola no io maeri anao ingasisi adiva satria le la valeur tu peux dépenser oh yo 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 oh yo 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 lasa la mode lela mirode abandra mbaka amle sôze mila vola malaky lasa la mode lela mirode abandra mbaka amle sôze mila vola malaky lasa la mode lela mirode abandra mbaka amle sôze lasa la mode lela mirode abandra mbaka amle sôze dia iny izy ino mozika zay niarahantsika tamin'ny DACOPS niarahantsika tamin'ny ity mpanakantsika anio ity mpanakanto avy any Nosy Varika zay moa izay mety tsara zay fanonoko anazy zay faritany Fianaratsoa zay tamin'ity taona 2024 ity mpanakantsika ity nanomboka niseho rehefa iray efatra zay no vita rakitsara vita clip moa zany ny tena maromarina koa fa ny audio efa maro nareo ve manana eritreritra hoe anao album sa amoaka single aloha dia hita eo ihany ny toyany ia sy aloha manana eritreritra amoaka album amin'ity taona ty fa iny ile manao zavatra tsy mora dia ho hitasy kelikely foana fandehanany hoe mipoaka le album any DACOPS sa la tsy mipoaka hitasika foana le izy satry dia satry foana DACOPS niaraka eto foana fa ny fotoanantsika ihany koa no manapetra sao dia misy ny havatra zay tianao ambara ho an'ireo mpijery antsika ho an'ireo mpanaraka antsika moa destination malagasy ihany koa dia misokatra trany rehefa tonga indray ny fotoana hoe zay ahafahanareo mitafatafa miaraka aminay eto rehefa misy ny vaovao rehefa tonga zay tena famoahana album zay tonga ihany koa ny fandaharam-potoana maro samihafa dia vonona trany izahay ihany ekipa destination malagasy mandray anareo fa zao aloha inona ny afatrafatra faraparana ho mentsika an'ireo mpijery ny afatra faraparana angamba dia misaotra ho anareo mpankafy DACOPS misaotra anareo koa
technicien ato amin'ny record TV. Misaotranao koa Madame Mirna. Ianao koa ny saorana. Niaraka nitafatafa taminay teto. Disorana koa ireo mpanaraka destination malagasy niaraka taminay teto. Juska navitanina azy teo dia kopakopa tanana angamba tsisa mekonary. Araka an'izay teneniny DACOPS izay dia kopakopako tanana manokana ihany koa ianareo rehetra any amin'ny faritra Fianaratsoa any a. Marobe nareo nangataka an'izay kokoa izay dia eo ihany koa nareo any Iorombe any satria dia nandalo teto amintsika ihany koa ny mpanakanto avy any aminareo tany dia hoe kopakopa tanana. Andray mpanakanto hafa indraytsika amin'ny heriny tahaka izao dia ny Firarintsoa no atolotray eo anareo amin'ny tarika DACOPS dia aza misalasala rehefa tonga indray ilay fotoana manaraka hoe hiakatra eo amin'ny destination malagasy dia misy manantena amin'izay fotoana izay fa tsy ho sarika enatra intsony DACOPS rehefa miresaka amiko. Misaotra besaky. Dia misaotra besaky. Fiteny hafa moa izay ataoko izay fa tsy ilay fiteny sy ampisy koa misy izany moa ilay fiteny avy any aminareo sa tsy avy any aminareo zany? Amaraina ndraiky. Amaraina ndraiky. Hoe andro hafa ndraiky. Ay, okey ary dia mankasitraka antsika tsirairay avy hisorana manokana ihany koa nampiakanjo antenako tery zareo avy ery amin'ny botika maneva eo ampitan'ny Horizon Itosy dia mamerina fisaorana ho an'ny DACOPS izay solitena nitarika satria dia maro be koa no eo ambadika n'izany DACOPS izany matarika nitarika kobakoba tanana dia eo ihany koa ny mpakafiha eo ihany koa anareo mpanaraka dia raha pitso indray manome fotoananao tahaka ny mahazatra eo amin'ny plateau. Veloma tompoko. Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Orange nanolotra ho anao teo.